ajantsika hatreo aloha ny sehatra ny fanatanjahantena ifanesy kosa ireo fanadinam-panjakana idirana ho mpiasam-panjakana atoato isany amin'izany ny fanadinana idirana ho polisy pirenena mpiasam-panjakana ambony sy ny maro hafa ny avy eo anivon'ny KS etsaka azo tokana dia manolotra fanampahalalana mba hanalana fahasahiranana ireo manam-pikasana indray anjara ao anatin'izany fifaninanana izany. Izay eto anivon'ny KS moa zany zao dia manomana fidirana vaovao indray amin'ny voalohan'ny volana Jona zao. Izy moa zany dia mikasika ny fidirana ho polisy moa zany. Araka ny efa fantatritsika moa dia ny polisy mizara anankefatra, ao ny agent de police, ny inspecteur de police, ny officier de police ary ny commissaire de police. Ny agent moa zany diplôme BEPC ny takina, ny inspecteur diplôme bac, ny officier diplôme bac plus 2 ary ny commissaire bac plus 4. Dimanjato ny isany raisina ho an'ny agent ary zato kosa ho an'ny inspecteur, telopolo ho an'ny officier ary roapolo kosa ho an'ny commissaire. Ny fanadinana moa zany dia amin'ny fahadimy volana septembre zao. Ka ho antsika zazalahy zazavavy izay mirefy 2 metatra sy 5 ka te hanao an'ilay fanadinana zany dia tsara mandalo ety anivon'ny KS Kasitokana. Fa izahay zany dia manana ny avis de concours dia afaka mijery ianareo malalaka tsara ary afaka manampy zany zahay amin'ny zavatra rehetra izay ilainareo mba ahafana manatanteraka soamantsara ny fampianarana. Misy ihany koa concours hafa ankoatran'ny polisy zany zao efa nisokatra ihany koa dia eo moa zany ny anivon'ny INFA, ao moa zany ny andraisana 5 assistant an'ny administration, eo ihany koa 5 andraisana assistant an'ny statistique, eo ihany koa zany ny ireo zany diplôme BEPC daholo amin'ny fahatelo volana Jolay izao ny fanadinana. Misy ihany koa ny andraisana ho adjoint d'administration sy 10 indray ho raisina, eo ihany koa ny andraisana adjoint statistique 10 ndraisina, eo ihany koa ny andraisana contrôleur du commerce 70 no raisina ary eo ihany koa ny andraisana contrôleur du travail 13 no raisina. Eo indray kosa diplôme bac no takina amin'ny fahatelo ny volana Jolay izao ny fanadinana. Ray volana fotsiny zany no fotoana ny manana azy satria manomboka moa zany ny KS amin'ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay. Ary tiana hiatitra terneto zany ho antsika izay anatitra an'ilay antota taratasy amin'ny INFA fa fahatelo ny volana Jona ny farafanaterana ny antota taratasy. Ka tokony somary maimaiky ihany tsika amin'ny fanaovana ny antota taratasy maro samihafa satria sao dia sanatria tsy feno zany ny antota taratasy ka anahirana tsy afaka anatrika an'ilay fanadinana. Ho antsika indray izay manana ny diplôme bac plus 4 dia bac plus 2 aloha efa mivoaka koa moa zany zao ny ACMIL. Ny ACMIL ihany koa zany raha ohatra ka tanora zazalahy zazavavy 12 taona ka hatramin'ny 19 taona dia afaka hifaninana amin'io fanadinana hijerana ho ACMIL io ary amin'ny faharaiky amby 30 volana aogositra zao ny fanadinana. Eo ihany koa antsika izay hiomana ho mpitsara zany. Ny mpitsara moa zany efa fantatritsika misy ny magistrat administratif, financier sy ny judiciaire ary ny fanadinana moa zany dia amin'ny voalohan'ny volana septembre. Farafanaterana ny antota taratasy kosa dia 2 volana mialohan'ny ianarana ka ny fidirana moa eto anivon'ny KS dia amin'ny voalohan'ny volana Jona zao.